mazava ho azy moa zany hoe be deabe ny fivavahana eto Madagasikara, nefa mbola ny firenena malagasy mbola anisan'ny firenena mahantra indrindra, fadimy mahantra indrindra ty Afrika zany. Nefa de mivavaka be ny firenena, feno fivavahana iraka ny elakelatrano, feno finoana, fivavahana, fiangonana sy ny sisa. Mahatonga an'izay de zao, reo finoana, fivavahana arahan'ny malagasy ary mameno tanàna eto reo de fivavahana tsy mety amin'ny gasy, fivavahana tsy incompatible amin'ny fomban-drazana eto Madagasikara, zay fomba masina eto Madagasikara. Tsika malagasy de taranak'hebro reo, taranaka jiosy ny gasy. Fivavahana be deabe eto de fivavahana kristianina izay mifanohitra tanteraka amin'ny filozofia hebraika, filozofia jiosy zany. Kristianina mihina kisoa, ny jiosy tsy mihinana. Kristianina vavaka amin'ny Andriamanitra zay an'ny Grika, ary fomba mpivavahana Grika no narafitra ao kristianina, nefa malagasy taranak'hebro reo, taranaka jiosy izay contre amin'ny Grika. Satria aza manaraka ny fanaon'ny jentilisa na hoe Grika zany. Raha tsorona zany dia ny fivavahana be deabe eto Madagasikara reo de fivavahana mpanjanaka izay manota fady ny malagasy fa tsy mana-masina ny malagasy. Zavatra mitombona be zany, fivavahana kristianina tsy avy any amin'ny Jerosalema, tsy avy any amin'ny jiosy, tsy avy amin'ny hebreo, fa avy aty Vatican nakany Amerika protestant, ary fivavahana foronina tamin'ny fomba Grika ny fivavahana kristianina. Zay mahatonga azy mifanohitra tanteraka amin'ny fomba gasy. Fomba gasy, fomba hebreo ny fomba teto hatramin'izay. Malagasy tsy mihina kisoa hatramin'izay, ny hebreo koa tsy mihina kisoa. Malagasy miforo, ary avy any amin'ny hebreo koa no nahitana zay fomban-drazana miforo zay, fa tsisy firenena manana fomba mifora na ny circoncision zany ratsy ny hebreo taranak'i Abrahama zany. Noho izany fomba rehetra misy eto Madagasikara reo de fomba mifanohitra amin'ny kolotsaina sy ny kolom-panana, ny culture malagasy. Zay no mampahantra ny malagasy io, manaraka ny tsy fombany, manaraka manao ny tsy fanao, mihina ny tsy fihinana, miteny ny tsy fiteny, mivavaka amin'izay tsy tokony hivavahana. Tsy tokony hivavaka amin'izany Andriamanitra sy ny razana, ny vavaka amin'izany Jesosy, Jehova, Yahvé, Masina Maria, tsy tokony hivavaka amin'izany ny gasy. Tsy tokony hihinana kisoa ny malagasy, tsy tokony hivavaka amin'ireo andriamanimanitra netiny vazaha reny malagasy. Zay mampahantra n'ity firenena ity. Tsy mety amintsika zany fivavahana any vazaha tonga eto Madagasikara. Inona zany tokony ataon'ny malagasy? Tokony ataon'ny malagasy de tokony hiverina fombany. Fomba malagasy, fomba hebreo, fomba taloha be, talohan'ny fanjanahan-tany. De rehefa tamin'izany tsisy cyclone teto, tsisy arety mandringana, tsisy mosary, tsisy asan-dahalo, tsisy loza voajanahary be jereo fa ravarava daholo zao ny fotodrafitrasana, ny lalana ny napotika daholo, tratra ny cyclone va, tratra ny cyclone Gerarda, cyclone Honorine, cyclone Enao, zao cyclone va ndraiky mandravarava be jereo izy, ary dia nany fambolenana ninona tamin'ny herintaona tsika niatrika ahitany, de tsy navokatra ny mpamboly. Zao ndre miatrika tondradrano be azo andehanana vedety iny ambonin'ny tany marin'olona, ina tsony varo velona amin'io. De rehefa tsy afaka loza mihitsy eto Madagasikara no zay hotafady firenena, hotafady ny malagasy. Andriamanitra tokony hivavahany malagasy de miverina amin'le fomba taloha mihitsy andriamanitry ny hebreo, satria taranak'hebreo tsika, taranaka jiosy ny gasy, de miverina fomba jiosy, fomba hebreo zay efa narahana teto hatramin'ny andro taloha be fahakola-tany. Rehefa tonga ny radamo voalohany napiditra ny fomba ny vahiny, ny ray petsapetsa sy ny ray politika tamin'ny fomba ny vahiny, de radamo voalohany no napiditra nireo missionnaire, de nanota fady reo de lasa ny mpanjanatany am'izay malagasy i Madagasikara taty amin'ny taona 1886 izany 96 de lasa ny mpanjanatany i malagasy satria hotafady de lasa zanatany isika izany. Andriamanitry ny hebreo tokony hivavahana. Fomba hebreo no efa natao teto ary tokony averina eto. Raha tsorona ny marina de tokony hiverina ny fomba n'iny malagasy fa tsy hiondana ny fomba ny vahiny. Zay vao avitra ty firenena ity, zay vao afaka ny loza eto. Ny amatarana ny olona hoe mpaminany sandoka sy ny mpaminany marina de ny soratra masina hebreo na ny baiboly eny an-tanantsika koa milazan'izany amin'ny Deutéronomie toko 20 sy ny Deutéronomie toko 7 hoe raha tanteraka ny zavatra lazain'le olona de mpaminany marina izy. Raha tanteraka ny zavatra lazainy, hoe raha efa ny zavatra lazainy de mpaminany marina izy. Fa raha tsy tanteraka ny zavatra lazainy de ninina filokolahany eo de mpaminany sandoka izy. Misy koa anankiray koa hoe tanteraka ny zavatra lazainy fa tanteraka sinema, zany hoe tanteraka mazimazy, na hoe tanteraka ny zavatra lazainy fa le zavatra lazain'le olona tsy mifanaraka amin'ilay lazain'ny soratra masina na ny baiboly na ny Torah hebreo zany, de na de tanteraka aza ny zavatra lazainy de tsy tokony hanaraka an'izany olona zany ny olona anankiray na ny olona roa na ny olona be deabe, tsy tokony hino an'izany zany vahoaka na tanteraka aza ny zavatra lazain'io mpaminany io
kanefa tsy mifanaraka amin'ilay idéolozian'ny baiboly fa mpaminany sandoka foana iny zany fa satria fizahtoetra hony zany ny zay atsika vakiny zany amin'ny Deutéronomie toko valo amby roapolo azafady toko valo amby folo sy ny Deutéronomie toko fahatelo amby folo reo zany manazava an'le hoe raha tanteraka ny zavatra lazain'le mpaminany de mpaminany marina izy. Misy koa nefa amin'ny toko valo amby folo natanteraka azy ny zavatra lazainy fa tsy mifanaraka amin'ilay idéologie spirituelle araka ny baiboly de sandoka foana iny olona iny zany. Ohatra izy miteny ny mampivily lalana anao ndao hivavaka amin'ny Andriamanitra ny hafa riasy eo fa mirakla be ny fivavahana kristianina ka natanteraka azy ny zavatra lazain'le kristianina reo sy ny cinéma isan-karazany cinéma reo de sy tokony anaraka an'ireo ny malagasy ary ny kristiana zao hatramin'izay nitory ny mpaminany kristiana fedanana be ny Madagasikara de tena aleloia fa fedanana be miadantsika manaraka an' Jesosy nanaraka an' Jesosy tsika zao 70 taona ataoko 4000 daholo ny giasa rehetra ty mitsotsory bitana Andriamanalina mpaminany sandoka zany fivavaham-bazaha io ary zay mahatonga anay ao anatin'ny finoana hebrika judaisma mikontra mandrakariva ny fomba ny vazaha io fa tokony verina fombatsika isika fomba malagasy ny tokony arahantsika natanteraka azy ny apahany na Andriamanitolo na ny apahany lazain'ireo fivavaham-bazaha io tsy tokony anaraka an'ireo zany tsika fa mpanjanaka reo fanahina zany hoe amin'ny fiangonana sasany hoe manasitrana mamaha olana ka eo indrindra tsika fanahina le amin'ny fiangonana sasany le hoe manasitrana sy mamaha olana ka mivara ve le olana de afaka tokoa ve le aretin'le olona zay nge le voalaza ny Deutéronomie valo amby roapolo teo valo amby folo teo hoe na dia tanteraka aza le zavatra lazain'le olona tanteraka fomba cinéma ary tsy sitrany zany eo efa roapolo amby zato taona valopolo amby zato taona ny jobily natongavany zany fivavahana mivavaka amin'ny Jesosy zany teto Madagasikara sy mivavaka amin'ny avesy ny Jehova zany teto Madagasikara fa ino malagasy mitsotsory bitan'Andriamanalina mihamaatra Andriamanalina feno eraky ny elakelatrano feno fivavahana kristianina fa vao mainka mimahantra mitonga ny loza tsisy Andriamanitra teto Madagasikara nakaizy izy tsy hit'Andriamanitra nakaizy miakatra any amin'ny fonenany any izy any de tsy hitany Osaia toko fadimy andiny dimy amby folo misy an'izay nody any amin'ny fitoerany izy mandra-piaikytsika ny helitsika sy fitadiavantsika ny tavany tsy ho fomba mbazaha iny fitadiavana ny tavany pahaka tsy fanatsara reny ny fanamanao cinéma reny mody manasitrana mody manao an'izao ny devoly koa mba mahay an'izany mba ahafahany manjony ny olona ka fanampanjanaka reo kelikely soakabary tsy mifanaraka ny fomba gasy fomba iboreo zany fivavahana mihina kisosy mivavaka amin'ny Andriamanitra trinité zany tsy mety zany eto Madagasikara any ivelany zany mety zany any andafy any Amerika tsy kolotsain'zareo fomba grika zay fa eto Madagasikara tsy mety ny kolotsaim-bazaha fa ny kolotsain'ny gasy ny tokony iverenany gasy raha te ho avy ty firenena malagasy ity bika hoe zany fa antikristy koeny ko ena rivolala de mpanohitra ny fivavahana izay tsy mifanaraka amin'ny filozofia hebreo zay an'ny malagasy fomba hebreo ny malagasy satria taranaka hebreo ny gasy mpanohitra ny fivavahana rehetra tsy ny kristianina ihany izay tsy mifanaraka amin'ny filozofia hebreo zay an'ny malagasy atsika malagasy ka za zany anty fivavahana piraty anty fivavahana diso zay tsy mifanaraka amitsika mety reo raha any aminazy tsy diso fa raha reny mety naty amitsika de diso reo ka tsy haiko ny filazan'izay hoe anty inona aho zany anty an'le fahadisoana aho zany zay angama zany no azo hamitinana azy mpanohitra ny fivavahana rehetra eto Madagasikara zay tsy mifanaraka amin'ny filozofia ny kolotsainy malagasy zay any hebreo fomba hebreo tokony arahany malagasy satria taranaka hebreo ny malagasy zay mifanohitra am'izay zany de toeriko de anty inona aho zany fivavahana rehetra mihitsy tsy voateny kristianina na bodisme io na izy io na izy na izy rehefa tsy mifanaraka amin'le filozofian'ny malagasy atsika de toeriko daholo anaty filozofian'ny malagasy ve reny ataontsika hoe fomban-drazana ndray hoe avy amin'ny hebreo ohatra hoe rehefa madika de miantso razana tsara fipetraka zay fanontaniana zay ny fomba malagasy tompokoa de tsy le fomba gasy am'izao fotoana zao le fomba manompo razana mivavaka amin'ny razana mamady razana fomba grika daholo reny natsoboka taty fomba ny egyptianiny reny natsoboka taty fa zany fomba malagasy zany de fomba hebreo anaty baiboly io mihitsy ny fomba gasy fomba hebreo zay fomba ny gasy teto taloha be ny nanjakan'ny endriny zany hoe mbola ny mpanjaka nitondra teto de nanaraka norma foana fa rehefa nikomy ny endrina de hoe ny endrina ny manjaka zay natonga le ny endri manjaka nanomboka tamin'ny ny andro n'Andriamasina valona zay nikomin'ireo andrina nandroaka ny taranaka mpanjaka fa ny endrina ny manjaka de napiditra fomba vaovao nreto andrina nanjaka teto Madagasikara reto zany iveto tonga am'izay koa nyreto fomba ny vahiny radama reny ke taranaka andriny fa tsy taranaka mpanjaka ny endrina mponomerina sy ny tarana ny radama voalohany radama faharoa sy navalina reny taranaka andriny reny fa tsy taranaka mpanjaka de rehefa namadika tanindrazana napiditra ny tanindrazantsika lasa ny vahiny ka le fomban-drazana am'izao fotoana zao zany tsy io le fomban-drazana tsy io le fomba nytsika reo le manompo sampy manompo tromba doany sy ny sisa tsy reny
mamaditra azy an'io tsy reny le fomba gasy le tiako ahorony fa le fomba gasy le tena fomba hébreu izany ary fomba bokony zany zany mbola lava be mbola lava be ny fanazavana zany hoe rety le fomba gasy izy a ty le fomba gasy tsisy mbola lava be ny fanazavana zay fa amerina ny fomba gasy tena izy fotsiny tsika zay voavitsy ty fireneny ty afaka manome ohatra ray fotsiny zay koa afaka manome ohatra ray fotsiny a ohatra fotsiny hoe averina ndray le fisoronana eny atendrombohitra tena le manao sorona mihitsy sorona omby ondry volomelala ohatra zany ary manao an'io de ny tangalamena zany hoe ny taranaka kohainy tangalamena sy ny olobe zany ny rafitry ny fiarahamonina de ny rafitra le ny kolotsaina sy ny kolom-panahy izay atsika de averina daholo reny fa lasa kolotsaina sy ny kolom-panahy vahiny mantsy zao no manjana teto zany verina ndray ny fisoronana hoe fanjakam-pisoronana rafitra fisoronana zany a anisan'ny anankiray fotsiny a teneniko eto rafitra fisoronana de tena fisoronana ohatrany tamin'ny androny taloha be tany mihitsy fomba hébreu koa zany de miantso fiantsona n'lay tena le andriamanitra le araky ny fofona iny hoe iahoa no anaran'ny pahary verina am'izay araky ny fanona ny fofonaina zay mihitsy lay nivavahany hébreu hatrany amboloha hatrany androny adama seva de zay koa ny ahorona eto Madagasikara manao fisoronana zany tena le manao sorona mihitsy koa ny rivalala zao manao sorona zay le momba ny marika tantandraza zay malaza be anaty Facebook sy ny eto amin'ny firenena malagasy raha amiko haina rivolala mpaminany eto amin'ny firenena zaho ko haina rivolala de mpaminany iraky ny pahary hitondra ny fanavotana ho an'ny Madagasikara mbola lavon'ny olona aho etreto lavon'ny fanjakana koa aho etreto fa vao raisiny ny olona sy raisiny fanjakana aho de zay voavitra ny firenena malagasy momba an'ireny hoe marika tantandraza sy ny sisa reny kristianina tsinona reny de mirediredy fahatany sy manao anganongano oatra reny manao tsangatsia-manorana oatra reny foana ary tsy vitan'ny hoe ity tantandraza ihany manao ny anganongano sy mandrebirebo ny sainy gasy sy manao angano arirarira io aririram-bazaha io fa namanany ihany fa ao koa le iza le mpitondra fivavahana le lanjaina rehefa mandeha mpino aminy lanja anazy rehefa mandeha be de be ny olona mirediredy kristianina nge fanahy mirediredy mandrebirebo saim-baoka ireny foana ny fanahy ao anatin'ireo kristianina reo noho izany raha ko haina rivolala ny lasa filoham-pirenena satria lasaka ao am'ty taona 2018 ty za sitrapony avy indrindra hitondra ny fanavotana direkta ho an'ny firenena karaha zany lany eo zany de tena tsy mety misy fanotsina ngeda be mihitsy ireo kolotsaim-bazaha manjanaky eto Madagasikara reny amiko zany de olona mirediredy reny satria kristianina miteniteny fahatany miteniteny foana manao cinéma manao film cinéma ohatry reny foana mba andrebirebena ny sainy gasy efa marefo sy efa sondenda am'izao fotoana zao ary efa tsy tafavoaka dia minomino zavatra fahatany voarebirebiny zavatra fahatany ohatran'ireny hoe dalo mivafo amiko dia mbola tsy mivafo reny olona reny fa dahalo ao anaty baiboly dahalo ambony latabatra ary dahalo ara-panahy dahalo evangelika zany raha ny marika tantandraza sy ireny izy olona lanjaina ireny hoe tsaratsara reny ohatra de lanjaina rehefa mandeha ireny zany de mipinao aminy lanja anazy de izy tsy mandeha tongra fa lanjaina mpanjaka hony izy zany dikan'izany raha ohatranay zao ko haina rivolala iraky ny pahary za mihitsy mandeha manompo vahoaka zany mandeha milanja ny vahoaka fa tsy zany lanjainy vahoaka za zany mandeha manompo fa tsy ny olona mandeha manompo ahy iraky ny pahary mikarakara marary tonga de sitraniko ny malemy ohatry zany rehetrarehetra ary za mandeha manompo vahoaka fa tsy zany reo na andrandrainy za hitondra famonjena ndeha ho lanjaina na ndeha ho androandraina fa amiko zany reny de mbola tsy dahalo miovafo fa dahalo mbola dahalo miova lalana fotsiny dahalo ihany izy fa niova lalana ary niova lalana soloky any anatin'ny sehatra ara-panahy zany